MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Company International, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Mitatra ary mipaka amin'ny sehatra maro ny olona ny jiro sy rano eto amintsika amin'izao fotoana izao. Vokatry ny tsy fahaiza mitanta mitondra fanjakana. Trano izay miteraka fanitsakitsahana ny zon'ny mpanjifa ary mitondra henatra ho an'ny firenena manontolo. Anohana sy hampandany antahina Razafinjoelina kandida amin'ny fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Sy Roland Ratsiraka kandida ny Toamasina ny antoko malagasy miara-miainga araka ny fanambarana androany. Natao ho an'ny mpanambola sy ho an'ny antoko matanjaka ny fifidianana eto amintsika, tsy misy tsony ny finiavana na sony firenena ho ny teo anivony KMF Knoe fa nabeazana olo-pirenena. Mila vahaolana maika ny fanarenana ny toe-karena amin'izao fotoana izao, isan'izany ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny fandraharana, ahafahana misintona amin'ny mpamady vola ho ny teo anivony SSM na ny valabe ny sendika eto Madagasikara. Feno heritaona katrok'androany ny fanafihana voalohany izay nataony nivondrona masy tamin'ireo Israelianina, fanafihana izay nisokajiany Etazonia ny vondrona Eoropeanina, ho asa fampiororona lehibe nahafatesan'olona nanodidina ny 200,000 ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy. Manasana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha hanokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Mihitatra ary mipaka amin'ny sehatra maro ny olana ny jiro sy rano eto amintsika amin'izao fotoana izao. Vokatry ny tsy fahaiza mitanta ny mpitondra fanjakana. Tranga izay miteraka fanitsakitsahana ny zon'ny mpanjifa ary mitondra henatra ho an'ny firenena manontolo ihany koa. Matoa andatsoratra Gaetan Andriatsilavo. Miatra manaina, miparitaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary amin'ireo faritra hafa ny tsy fampindrano fisotro madio amin'izao fotoana. Faritra maro no tsy mandeha intsony ny rano amin'ny pompy, ary raha mandeha dia fotoana fohy amin'ny andro alina na vao mangiran-dratsy. Ohatra amin'izany ny eny Andraisoro, Itaosy, Ivandry, Ankadifotsy, Alasora, Ivato sy ny maro hafa. Ho any eny Ivato manokana, mijaly rano ny mponina ary mijaly rano ihany koa ny seranam-piaramanidina eny an-toerana, na ny terminal A, na B, na C, zara fa mandeha ny pompy. Raha ny loharanom-baovao azo, vokatra izay fijaliana amin'ny rano izay, tsy manana fahafahana mameno rano ilay kompania, mandalo eto amintsika ny sampana izay miandraikitra izany. Mila rano nefa ny fitaterana anabakabaka. Ankoatra ny rano amin'ny tavoahangy, izay omena ny mpandeha, dia mila rano amina litatra maromaro, eau potable ihany koa ny fiaramanidina, amin'ny toerana fidiovana ao anatiny. Ireo zotra lavitra na long courrier no tena mila io rano io satria ahitana olona hatrany amin'ny 700 ao anatiny. Vokatra izay tsy fampiny rano izay, raha ny loharanom-baovao azo hatrany, voatery milaza amin'ireo kompania ireo ny eto an-toerana hoe tsy ampy ny rano, hany ka mitondra eau potable izy ireo vao miainga amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy. Tranga mbola tsy nisy teto amintsika tao anatin'ny 80 taona izany, ary miteraka henatra ho an'ny firenena malagasy sy iray manontolo, satria ho fantatra izao tontolo izao. Maro ny hevitra nivoaka manoloana ity fijaliana amin'ny rano eto amintsika ity. Mahitany ka tsy ampy ny rotsakorana, vokatry ny fiovanovan'ny toetrandro. Maro amin'ny mpanjifa no tsy mbola nandony vola ny jirama, maro no mangalatra rano, efa antitra loatra ny fantsona mitondra sy mitsinjara ny rano sy ny sisa. Na inona nefa ambara, vokatry ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanjakana no mahatonga ny olana ny jiro sy ny rano eto amintsika amin'izao fotoana. Raha nisy izay fahaiza mitantany izay, raha nisy ny vina sy ny fahaizana mitsinjo mialoha, vao nanomboka nahazo fahefana tamin'ny mandat voalohany ny Andry Rajoelina, no tokony efa nametraka izany. Izany hoe, paikady napetraka ary notanterahana, fa tsy hoe nijanona ho resaka sy fampanantenana fotsiny ihany. Raha tamin'izany fotoana no napetraka sy nampiarina ny paikady,
tsy efa nisy vokany ve zany enina taona mahery aty aoriana tsy efa voava amin'ny ampahany ve izao olana menjady amin'ny mpanjifa saika ho manerana ny nosy izao ny tena olana hoavana ihany koa dia tsy misy ary tsy hita mivaingana ny vahaolana arosony mpitondra sy ireo tompona ndraikitra manoloan'izany na ireo vahaolana foiezaka na ireo vahaolana lavitezaka ny zava-misy aza ireo mpanjifa manao antoavo sy mitaky ny zony indray no hiarany hery famoretana ka anirahana mpitandro filaminana sy samborona toy izay sisa no anakonan'ny mpitondra ny tsy fahomby azany manoloana ity olana ijiro sy ny rano eto amintsika ity fananao fanambarana fanohana sy ampandany Antahina Razafinjoelina kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra sy Roland Ratsiraka kandida ny Toamasina ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androan'ity isany anton'izany ny fifanohanana sy ny fifanomezan-tanana ho an'ny fampandrosoana Ilarina Soniaina resy lahatra amin'ny vinina ho an'Antananarivo entin'ny antoko firaisankina ny ity tanindrazana na ny FTT amin'ny alalan'ny kandida Tahina Razafinjoelina ny antoko malagasy miara-miainga hoy ny filohany androany ka nanapa-kevitra ny anohana sy ampandany azy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny faraika ambin'ny 10 desambra izao. Raha eto Antananarivo dia nanapa-kevitra ny antoko fa anohana ny kandida Tahina Razafinjoelina izay tsapanay fa manakaika ary isany afaka hitondra ny vina ny antoko ihany koa amin'ny fampandrosoana ny tanàna zay dia manohana tanteraka n'izay vina nananan'ny kandida zay ary mbola miezaka ny amme zay tokony vitanay rehetrarehetra ampandany azy eto Antananarivo zava-dehibe ary nafinaritra anay ny fanazavana sy ny vina ho an'Antananarivo izay netiny tamin'ny famelabelarana izay nataony tamin'ny zoma hariva teo ny hoe asa maharitra ho an'Antananarivo satria izay mihitsy any tena olany ty tanàna ny Antananarivo ty ary mino zay fa reo vina zay napetrany izay mifanaraka ary hitanay fa tena mitombona amin'ny lalatsaina zay ananan'ny malagasy miara-miainga dia tsy maintsy ho tanteraka ary anampy azy zay amin'ny herinay ray manontolo amin'ny fampandaniana azy ho ben'ny tanàna na Antananarivo. Araka ny fitsipika ny fampifehezana tao anatin'ny kolektifan'ny malagasy izay nivondronan'ireo kandida ho filoham-pirenena farany teo miisa 5 mifanohina ary mifammetanana anatin'ny tanjona hitondra fampandrosoana manerana ny nosy anohana sy ampandany ny kandida Roland Ratsiraka ho an'ny Toamasina ihany koa ny MMM araka ny fanambarana androany. Anohana ihany koa zay ny kandida Roland Ratsiraka any Toamasina ary misy ny antoko malagasy miara-miainga manampy azy ary ao anatin'ny mpanolo-tsaina amin'ny tanàna ny Toamasina mitovy amin'ny fanohananay ny eto Antananarivo koa ny ezaka ataonay amin'ny fampandaniana azy ho ben'ny tanàna ny Toamasina tanàna lehibe izy ireo ary ao anatin'ilay fitsipika sy fampifehezana nataonay antoko anankidimy tao anatin'ny kolektifan'ny malagasy ny hoe rehefa misy lehibe anantoko milatsaka dia tsy mandrotsaka kandida zay fa fanohana mba ho tombotsoa ny lay tanàna fa indrindra mba pahainona ary hainona ny tena feon'ny mpanohatra marina amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena satria zay resy lahatra fa tsy maintsy avy amin'ny olona tsy mpivadibadika ary tena mijoro amin'ny fanoherana no afaka mitondra ny fanovana eto amin'ny firenena. Azo atao tsara ny miara-miasa amin'ny olona manana viana tahaka ireo kandida ireo raha ny fanazavana trany. Ny antoko malagasy miara-miainga manokana izay efa manana traikefa amin'ny famolavolana ny paikady mpampandrosoana indrindra ho an'Antananarivo no izy ireo efa nisehatra tamin'izany fotoana maharitra tamin'ny nitondrana andraikitra teto amin'ny firenena ka izara sy hanampy ireo kandida ireo amin'ny fanatodisana izany.
Ankoatran'izay fanambarana fanohanan'izay marika ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ankehitriny izao olana jiro sy rano mampikakaiky ny vahoaka malagasy saika manerana no izao hiajo andriany anarivelo androany tsy nanana viana mijery lavitra ny fitondrana na efa fantatra aza ny olana samihafa teo amin'ny firenena hatramin'izay fa variana mampifaly sy mampanantena tsy misy fotsiny ihany ilariana zony ihany. Tsy magaga raha tsy misy mandeha amin'ny lohan'ny intsony ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana ho hiazo andriany anarivelo manoloana ny olana ny jiro sy rano izay mampikakaiky ny vahoaka malagasy ankehitriny mahamenatra na ny fandraisana fanapahan-kevitra manoloana ny zava-misy azy fitondrana tsy mitsinjo lavitra mpampanantena tsy misy izay no misy ankehitriny mahamenatra satria hitanako tsara teto ambony tany angambany tsy nisy an'izany hoe filan-kevitra minisitra manapa-kevitra no hoe mba ialana amin'ny olan'ny rano dia ho asiana bonbon nerana Tananarivo dia ny aza adino fa tsy Tananarivo rery no mijaly rano fa Madagasikara ray manontolo no sahirana amin'ny resaka rano dia ny zavatra iainan'ny jirama amin'izao fotoana izao dia marika izay ilay tsy fahaiza mitantana sy kisendrasendra amin'ny fanaovan-draharaha io anie lazaina fa hoe amin'ny heritaona mety mivovany olana satria misy groupe ho avy sy ny rehetrarehetra fa ngaha zany tsy azo nomanina meloa lazaina fa hoe andekaleka tsisy rano dia zay mahatonga ny jiro fa ngaha vao androany andekaleka ny ritra no manana olana amin'io efa mampolo taona amin'ny mahery anie efa fantatra zany hoe ny fitondrana ankehitriny dia tsy mahay maminavina ary raha ataoko amin'ny teny frantsay hoe tsy manana prospective zany rehefa manao fitantanan-draharaha fa le androany fotsiny. Tsy mbola nisy vahaolana maharitra momba ity jiro sy rano ity avy amin'ny fitondrana mijoro hatreto potika tanteraka ny fandraharany eto an-drenivohitra manerana ny nosy noho ity tsy fisian'ny jiro sy rano ity ho hiatrany ny fanazavana dia mila mitandra antsika hatria le mahafalifaly ny olona fotsiny androany ve mba antsika sary an-tsaina ny hoe 424 dia hoe faly ny olona satria naterana rano amin'ny bidon na amin'ny bonbon iran'ny tanàna misy azy fa tamin'ny voantsangana nge Tananarivo dia efa nanana borne fontaine dia zany tsy manana borne fontaine zany hoe empolo taona teoriana zany tsika dia miverina amin'ny borne fontaine dia mandroso hoe Madagasikara amin'izany tsy fantatra aloha ary tsisy vahaolana androany raha ny teo tsisy vahaolana tena maharitra hoe hoentina mamahan'le izy fa fampisehosehoana fotsiny hoe akaiky indray ny fifidianana be ny tanàna dia ho zarazaraina rano ny olona tsy rano zaraina dia davin'ny olona fa rano tonga ny tokantranony tsy jiro zarazaraina dia davin'ny olona fa jiro afahany miasa afahany velona ary magaga anazy tsy nisy soepetra vao niraisina mihitsy mikasika an'izany fa zay tale général ny jirama ny enjena azy dia davina hogadraina fa ngaha tsisy minisitra tompona andraikitra tao ataoko ny taratasy rehefa andovola rehefa misy vola fandaovam-bola ny jirama miakatra any amin'ny présidence dia ny présidence manome topo hoe azo pehina sa tsy azo pehina fa mihinana tsisy nigadra tany tokony hisy ny fanadiadiana amin'ireo tompona andraikitra isanambaratongany mifandraika amin'ny fitantanana mahakasika ny jirama raha ny fanazavana ihany ny eo anivony jirama ihany no minaniliana sy nenjehana hatreto kanefa misy fandraisana hatrany amin'ny filoham-pirenena ny fanapahan-kevitra rehetra ankoatra ny olana ara-piarahamonina teraky ny fahatapahan-jiro sy rano amin'izao fotoana izao misedra olana noho izay fahatapahan-jiro sy rano izay ihany koa ny ankamaroany ireo hôpitalim-panjakana eto amintsika tranga izay mampitarain'ireo mitondra mararika iantsoana izy ireo ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana ankehitriny ireo hôpitalim-panjakana izay tokony tsy harenesana izay fahatapahan-jiro sy rano izay raha ny tokony ho izy ho ny mpiaro ny zomimpanjifa nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity Daniela Minoarso. Mitondra bidon jaune sy koveta ary sio avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ireo mpitondra maratra efa miditry ny nivon'ireo hôpitalim-panjakana antony tapaka ny rano any ka tsy maintsy miandry ny fiverenany dia manangona na mitady rano sy mitondra rano ivelan'ny hôpitaly ny ankamaroan'ny ireto farany raha ny fitarainana ny ankamaroan'ireo mpitondra maratra teo izay tsy voatery anana fa efa mividy hividy rano ivelan'ny hôpitaly antony anaovana izy ireo antsoavy ny tokony hijerena izay olany rano iny anivon'ny hôpitalim-panjakana izay tapatapaka foana jiro ny rano koa arakarak'ilay olona ao anatiny koa zany indraindray ilay olona maloto dia tapaka tanteraka ny rano dia tsy maintsy midiny aty amin'ny bassin ianao manasa ny vilia sy ny vilany satria tsisy mpanamboatra iny
maizina dia mampirehitra labisi maizina dia ny rano tsy maintsy misotro ianao dia tsy maintsy aty amin'ny bassin maka tena tokony tsy ho tapaka raha ny tena marina satria ao misy urgent misy marary mafy ao indraindray ilaina tena jiro fahazavana nefa dia izany mahazo malohan'izany tokony hamafisina farafaratsy ny fametrahana siterne ny anivony ireo hopitalim-panjakana eto amintsika hamonjena ireo mpitondra marary ho ny mpiaro-nyizony mpanjifa naneho ny heviny ny hopitalim-panjakana izay tokony tsy ahitana izay fahatapahan-drano izay amin'ny toeram-pitsaboana fandraisana marary azy raha ny fanazavana ny hopitaly izay lazaina fa toerana anankiray izay itobiriny tsy fahasalamana ary ilaina ny rano amin'izany hopitaly zany satria eo ny ilaina ny fahadiovana mila n'izany tokoa na ny dokotera miasa amin'ny hopitaly na ny olona marary izay tsaboana ka eto izay dia efa manao antsoavisoazy amin'ny tompona andraikitra ny jirama tompona andraikitra teo ianao atidinao ny mamahan'izay olana izay efa nisy any ny problème efa narotsy ihany koa fitsinjarana ny resaka citerne zany tarendravatra zany tokony amafisina indrindrandrindra amin'ireo hopitalim-panjakana izay itobony ny olona tsy salama sady tena zava-dehibe amin'ny aintsika olombelona ny rano satria voalaza ombeny fa ny rano dia aina tsy mbola manana vahaolana roso an'ireo mpanjifa manoloa ny olany fahatapahan-jiro sy rano io hatretony avy eo anivo ny jiramara ny zava-misy ankehitriny ny fahatapahan-jiro sy rano izay vao maika miha-mahazo vahana hatrany amin'izao fotoana tsy ny eto Antananarivo ihany fa saika manerana ny Madagasikara iverenantsika vetivety ny tontolo ny fividianana indrindra ny fividianana be ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna natao ho an'ny mpanambola sy ho an'ny antoko matanjaka ny fividianana eto amintsika tsy misy intsony ny finiavana na soa ny firenena hoy ny teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena tamin'ity androany ity miariary ny paikady maloto sy ireo sakatsaka natao amin'ireo kandida amin'izao fotoana izao raha tsy hijery afa-tsy ny fandraisana ny antota taratasy filotsaha-kovidiana teny anivon'ireo OVEC fomba fanao izay manimba hatrany ny fametrahana ny fividianana manaraka ny fenitra ara-pomba demokratika Christian Dimbo no mitaditra ny antsipirian'izay nanjaka ny sakatsakana sy ny paikady maloto ny fandraisana ireo antota taratasy filatsaha-kofidiana tena anivon'ireo OVEC maromaro teto Madagasikara ho ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena KMF Knoe fanabeazan'olo-pirenena androany natao an'ny mpanambola sy ho an'ireo antoko matanjaka ho izy ny fifidianana eto amintsika fa tsy manaraka ny fenitra ny demokrasia intsony tsy misy afa-tsy ny fanovana ny rafitra amin'ny feny fifidianana irery ihany ho ity farany no ahafahana manatsara izay tontolo ny fifidianana eto amin'ny firenena izay ny tena demokrasia dia tokony hamoraina ny fomba rehetra mba hahatonga ny tsirairay andrayraitra na ho mpifidy na ilatsaka ho fidiana fa ny eto amintsika ny demokrasia dia asarotina ny filatsahan'ny olona ilatsaka mba azahoanainy le toerana kokoa mbola zay zany zay le tenenay hoe le système mihitsy mila mbola tsaraina ao anatin'le izy mila mifampiainy mila fifampianona ny fanaovana politika eto Madagasikara fa raha zao fahitana azy zao zany dia natao ny atoko matanjaka natao ny mpanambola ny fanaovana fifidiana ka raha voaresaka vola no mandeha eto ho sarotra ny isian'ny resaka fampandrosoana ao anatiny satria manao investissement zany izy tonga eo mazava tsy maintsy anao amortissement d'investissement izy rehefa lany manodidina ny 200 eo ny commune tsy ahitana afa-tsy kandida tokana mandritra io fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna ho avy io araka ny taremarika navoaka ny CENI antony tsy maharesy lahatra ireo mpanao politika intsony ny ifaninana amin'ny kandida mpanjakana no ireo osika sy fikafika maloto izay efa niseho nandritra ireny fifidianana farany teo ireny ho etrany teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazan'olo-pirenena tena maromaro le candidat unique zany hoe reny olona reny zany na izy mianakavy eo anatin'ny liste ihany no mifidy de fa lany izy mampametra-panontaniana zany de hoe tsy tody any amin'ilay commune reny daholo ve zany ny sehatra fanaovana politika eto Madagasikara iny fanontaniana ray mipetraka voalohany fa nahoana ny antoko atao hoe lehibe ihany no afaka milatsaka any rehefa te hilatsaka zavatra de mitady manao zay fomba rehetra mihitsy idirana any amin'le tao hoe kolerany antoko eo amin'ny fanjakana fa rehefa tsy mahazo an'iny kolera iny zany dia maro no misafidy ny mijanona nefa le candidat tokana ohatran'ny tsy manome lanja ny safidim-bahoaka ihany
Jaiviny ny fahavaliny volana oktobra ho avy izao farafahatarany no amoahany seni ny listra ofisialy ireo kandida ben-tanàna sy mpanolo-tsaina isak'ireo ovaika manerana ny nosy. Ny fahasiviny volana oktobra kosa no anaovana ny fisarihana izay ho laharan'ny kandida tsirairay avy ao anatin'ny bilita tokana ary ny vinavinaina ivoaka ny 20 desambra ho avy izao kosa ny vokatra vonjimaiky amin'izay fifidianana kominaly sy munisipaly izay. Dia izay ihany koa no entsika misendry vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Fun Quiz! Passe le quiz et gagne tout de suite. Rends-toi sur l'appli Telma et moi et tente de remporter des SMS ou des mégas. Télécharge vite l'appli sur App Store et Play Store. Avec Telma et moi, joue et gagne tous les jours. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aelina Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Mamerina ny araba hatrany tombo klasia tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tontolo ny asa sy ny fandrarana avy hatrany no ndeha anokafantsika izay. Mila vahaolana maika ny fanarenana ny toe-karena amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny fanatsarana ny tontolo mandidina ny fandrarana ahafahana misintona mpampiasa vola. Hoy ny teo anivo ny SSM na ny valabe ny syndika eto Madagasikara. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay saika mampandositra ireo mpamady vola sy ireo mpampiasa vola ka iantson'ny SSM ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny roso amin'ny fotoana andoha miaraka hitadiava mba olana manoloana izay. Daniela Minoatso. Animba ny sehatra asa eto Madagasikara ny zava-misy ankehitriny raha tsy ilaza fa tsy ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano ny olana ny fananantany ny kolikoleram-pitsarana izay isan'ny manakana ireo mpampiasa vola na avy eto toerana na avy any ivelany tsy hampiasa vola eto amintsika ho ny teo anivo ny SSM na ny valabe ny sindika eto Madagasikara. Ny tsy famahana ireo olana telo izay isan'ny mampikaikaiky ireo mpampiasa vola ireo izay tsy tondra fampandrosoana velively indrindra ny eo amin'ny lafiny toe-karena noho izy hampandositra ireo mpampiasa vola raha ny fanazavana. Tsy ny mpiasa irery ihany no victime amin'izao fa na ny mpampiasa ary na ny mpampiasa vola ary dia somary sadaikatra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ampiasana vola aty amintsika. Eny fa na dia ireo investisseurs nationaux zay azo lazaina hoe manambola eto atoerana ary mety sadaikatra ihany dia BDB no alondry zareo mampatory ny volany any amin'ny banque satria any tsisy risque kokoa izy noho ny hoe ampiasa vola eto amintsika. Hitantsika tsara hoe BDB ny entrepreneur izay mampiasa manao individuel tsotra reny coiffure, poissonnerie, cybercafé, panneau soudure, raha tsy ilaza afa-tsy reny izay tena sahirana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny ohatra hoe raha isitsika hoe fournisseur reny, entrepreneur miasa amin'ny fanjakana manamboatra lalana, manamboatra tsenam-barom-panjakana izay
tsisy zay tsy mitaraina amin'izao fotoana izao hoe hatramin'izao mbola tsy voapaye zany zavatra rehetra zany no mahakivy amin'ny olona manam-bola eto ary atahorana dia atahorana indrindra ny sehatry ny asa rehefa rapitso raha afaka pitso raha mitoy izao zavatra iainantsika izao satria na ny avy any ivelany tsy mety hampiasa vola na ny eto toerana efa marisarisa. Jaivina nankalazana androany 7 oktobra ny andro maniran-tany ho an'ny asa mendrika ho antsika eto Madagasikara mbola sarotra natongavana amin'izay asa mendrika izay raha nitrangan zavatra miseho sy iainan'ireo mpiasa malagasy ankehitriny. Manoloan'izany tokony hisy ny fikaonandoha iraisana miaraka amin'ireo tompony ndraiky mpanjakana, ny solotenan'ireo mpampiasa, ny solotenan'ireo mpiasa, ireo mpandraraha sy mpamatsy vola ahafahana mitady vahaolana manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, fa ihany koa ahafahana manatratra ny tanjona amin'izay asa mendrika izay. Fa ny hokevitry ny valabe ny sindika eto Madagasikara zay fa ho andro mpandraraha ihany koa tsy manana politika mazava momba ny fampananana asa sy ny paikady ahafahana mamorona asa eto amintsika hatramin'izay ny mpitondra fanjakana ho ny mpandrarana nanaovana fanadiadiana no sady mpisehatra ara-tsosialy ihany koa. Maro ny teboka mahakasika Madagasikara indrindra ny mandidina ny fampananana asa raha ny ODD 8 fa tsy hita ny politika entin'ny fanjakana manataterak'izay. Henri Florian. Mifototra amin'ny asa mendrika sy ny fampiroboroboana ny arkarena ny objectif de développement durable ODD fahavalo na ny tanjony fandrosoana lovainjafy fahavalo fa teboka vitsivitsy no tena mahavoakasika ny Madagasikara manokana raha jerena raha ny fanehoan-kevitra ireo mpandraraha no sady mpiantsehatra ara-tsosialy isan'ireny ny fampiroboroboana ny politika momba ny fampananana asa sy ny famoronana asa mba hisiany ny fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina fa io ihany koa ny fiarovana ny zon'ny mpiasa izay petrahany ny fanontaniana lehibe raha ny eto amintsika manokana no resahana ary farany ny fanatanterahana ity ODD fahavalo ity izay mampiena betsaka ny fisian'ny tanora tsy anasa sakana lehibe ny fangatahany mpampiasa ny traikefa amantaonany maro ho an'ireo tanora mitady asa amin'izao fotoana izao ka antony mahatonga ny fahabetsahany tanora tsy anasa raha ny fanazavana. Anisan'ny sakana ny fangatahan'ny mpampiasa traikefa 5 taona farafahakeliny zay zany rehefa miresaka amin'ny tanora satria tanora no isay hafanay dia izay matetika ny olana tsy fahampiany stage raha orinasa ngeza be iray mety stagiaire anankiray no alainy na 2 na 3 dia nefa kosa anisany hoe mahafaly ihany le tamin'ny mois de juillet teo 1er juillet 2024 no nivoany ilay réforme fanovana eo amin'ny mahakasika ny code de travail eto Madagasikara zay anatin'izay no misy hoe fiarovana ireo mpampiasa amin'ny investissement zay ataony amin'ny fanofanana ny tanora zay miditra amin'ny sehatra azy dia anatin'izay moa misy clause soniavina zany hoe mandritra n'izao taona ianao satria zahay ny investira na mpiofana anao dia mijanona atao anatin'ny orinasa. Sehatra amin'ny fampiankina tanteraka ny famoronana asa ny fandrararana ny mpiasa sy ny mpampiasa tsy afaka mamokatra ara-dalàna ny mpampiasa sy ny mpiasa eto amintsika ankehitriny eo anatrehany tsy fatombana ny herinaratra sy ny rano raha toka miankina amin'ireo avokoa ny ankamaroany ny asa. Ny mpianatra mifanentana amin'ny tontolo takiany fiarahamonina misy atsika ve ny zavatra ianarany any izay koa zany hoe misy fanontaniana marobe dia ny amaranana anazy dia ny hoe miankina lehibe indrindra amin'ny politika. Inona ny politika napetraky ny fitondrana mahakasika an'izay tontolo ny asa izay tsy ho tanisaitsika eto angamba raha ny zavatra misy amin'izao satria rehefa miresaka tsika hoe travail décent zay dia pilier anankiefatra ny tokony fenina famoronana asa ny fiarovana ara-tsosialy ny zo amin'ny sehatra asa ary ny fifampiresahana ara-tsosialy fenitsika ve reo fototra anankiefatra reo dia izay ny apetrako amintsika mpijery isaitsainantsika tsirairay hoe aiza ho aiza no misy ny firenentsika mahakasika an'izay. Tsahivana fa isan'ny tanjona apetraky ny ODD 8 ny fampitomboana ny toe-karena izay manampy amin'ny fitombony ny ari-karena sy ny asa fa eo ihany koa ny fampitomboana ny asa mba hitombo isa sy hiatsara hatrany ny kalitao indrindra fa ho an'ny tanora sy ny vehivavy ary farany ny fampitomboana ny fampidiram-bola sy ny fampiasam-bola maharitra.
Anampireo tantsa mpiompitrondro sy mpamokatra zanatrondro karpa ao amin'ny distrika amin'ny Betaf Indonezia amin'izao fotoan'izao izay isan'ireo firenena havanana amin'ny fiompiana trondro. Tonga tany an-toerana amin'ny mazovoa izay miasa sy monina eto amintsika nitsidika sy niresaka mivantana tamin'ireo tantsa. Tanjona hony solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana ny fampiroboroboana ny sehatra ny fiompiana trondro sy ny volo soja izay isany afantarana ny distrika ny Betaf. Andry Nirina Randriamersokola Antsirabe. Anisan'ireo mampalaza ny distrika amin'ny Betaf atao anatin'ny fatrovakinankaratra ny sehatra ny fiompiana trondro. Ary fantatra ihany koa fa ity distrika ity irery ihany eto Madagasikara no anisan'ireo manana kooperativa ara-dalàna eo amin'ny fikambanan'ireo mpiompin-trondro mpamokatra zanatrondro karpa. Tonga nitsidika taty atoerana ny masovovo firenena Indonezianina izay miasa eto Madagasikara ny sabotsy 5 volana Oktobra 2024 lasa teo. Jery sy ny fampiresaka mivantana tamin'ireo tantsaha ary isy ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta eo amin'ny sehatra ny fiompiana trondro sy ny famokarana zanatrondro raha ny nambarany solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrika amin'ny Betaf. Anampy sy zaratra kefa amin'ireo tantsaha ny firenena Indonezianina amin'ny alalan'ny teknôlôjia amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ny fiompiana trondro izay tena manavanana azy ireo raha ny fanazavana. Eto Madagasikara dia Betaf rery manana coopérative ara-dalàna hitambaran'ny mpiompin-trondro 300 isa mpamokatra zanatrondro karpa. Étude préliminaire na étude de faisabilité resaka échange d'expérience amin'ny Indonésie sy ny mpiompin-trondro Betaf no natao androany. Ary Satanambavarano ty araka ny teny misy l'ambassadeur teo fa hitoy aorinan'izao tsy maintsy isy toy ary mino amin'ny 20 isan-jato sy 10 isan-jato fitoizan'ny fiara-miasa. Tsy ny fiompiana trondro irery ihany no tena mampalaza ny distrika amin'ny Betaf fa eo ihany koa ny fambolena soja. Raha tokana nanaholana ireo tantsaha-mpamokatra teo aloha dia ankehitriny dia isokatra indray ity lalam-barotra ho amin'ny famokarana soja ity raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka hatrany. Raha antsika malala fa nivoaka ny Betaf dia mpiompy sy mpamboly indrindra nangataka fiara-miasa mba hanamaivana ny vahoaka mpamboly indrindra ny amin'ny resaka fanafarana provandy satria mora kokoa ny provandy any ary fizarana traikefa fa ny farany tena zava-dehibe dia izy koa fiara-miasa hitohizana hatramin'ny resaka fambolena soja satria nalaza era Madagasikara ny vahoaka ny Betaf fa namboly soja zay nisehatra tamin'io fa nisy orana kely teo dia isan'ny mitady-dalàna amin'izany ny tena koa ho fanomezana fahafapo ho fampandrosoana tsy misy avakafaka an'ity distrika Betaf no vahoaka erinalina soroetso ato amin'ny distrika Betaf indrindra Madagasikara manontolo. Aory izao fitsidiana izay nataon'ny masovoa Indonezianina teto amin'ny distrika Betaf ato anatin'ny fatrovakinankaratra izao dia isy ny fikarohana izay ho atao ho fampiroboroboana ny sehatra ny fiompiana trondro sy ny famokarana zanatrondro ary ny fambolena soja ho fampandrosoana ireo tantsaha-mpamokatra ao amin'ity distrika ity. Ho fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoan'izao, ndrosoana ny araka tamin'ny tetikasa fa Finor vatsiny vondrina Europiana vola ny fametrahana ny CNC na ny Centre de Nutrition Communautaire harisan'ny sitraka izany ny ao ambody katakata faritra Diana. Mivoatra ny toe-pahasalaman'ny zaza raha ny fanazavana ary tsy voatery handeha tongotra hatrany amin'ny 9 kilometatra intsony ny mponina raha monjy toby pahasalamana amin'izao fotoan'izao fanampanazavana. Fotony avy amin'ny fokotaninay eto andeha amin'ny CSD Antsimboly mandeha cyclomètre mijaly zegny ireo mandeha agny tsy afaka ireo mandeha magnatony tobim-pahasalamana. Izy io nivitanitra aminaka ty nazoto tegna le mazoto tsisy olo tsy afaka tsy magnatony zay eto mipezy mangala refin-tsandry mizaha fahasalamana zanakandreo jiaby magnano vaksiny ary soaragna koa reo amin'ny CSB mandeha magnampy zaty resaka vaksiny mba tsaikinaka jiaby voara-maso amin'ny fahasalamana. Tegna nitombo tsara zegny le fahasalamantsaika ary izy koa mizay mikominy Antsimboly zay eto premier resaka fahasalamana-tsaika ambody katakata Chevalier. Izay zany ny zava-misy any ambody katakata faritra Diana amin'izao fotoan'izao fa raha ho azo any Toamasina vetivetsika miainao anaty tebiteby ankehitriny ireo mpanao casse-point any Toamasina noho ny fisesiny fanafihana amin'ny tapiadina ataon'ireo jiolahy. Ny asan'ny jiolahy ny antoerana izay mahazo vahana amin'izao fotoana ka misy ny voatafika amin'ny hariva mandritra ny ora fodiana. Ao ny voambana basy amin'ny atoandro sy ny amin'ny fotoana fiasana. Herinora Zafamanina Kolo Toamasina no mitaritra ny antsiprian'izay. Ao anatin'ny tebiteby fatratra indray no hiatrehana ity herinandro vaovao ity ho an'ireo mpanao casse-point teto Toamasina. Ankoatra ny fisolokina amin'ny alalan'ny finday izay hitranga matetika eny miatra amin'ny ireto mpanao casse-point ireto, isan'ny mampiferinayina ny fandrobana sy ny vono resaika isanandro. Tena maro mihitsy. Rehefa maro mihitsy ny mpandroba casse-point amin'izao. Ho an'ny izay manao casse-point zany
tegna miaigna ambody mihitsy zay amin'ny fagnanaovagna ananjy ty mitebiteby lava tsy matry mihitsy zany eritreritra na le olona client mandeha aminao ara efa matahotra anao hoe mpanao ratsy ve sa client tsotra ihany vao mivoaka nyty tranony casse-point ty zany anao dia efa mieritreritra hoe matoky efa tsy matry zany eritreritra anao hoe olona mijerijery anao amin'le mivoaka zany nefa tsy fantanjare fa ndraindray mety tsy mitondra vola le olona fa le olona zany tsy mahafantatra an'izany fa rehefa miasa amin'ny casse-point anao dia mitondra vola foana agnaty lohany fa le mpandrava koa zany tsy mahalala an'izany fa faly andeha hamono an'le mpiasan'ny casse-point foana après an'igny vaovao igny aloha tegna hoe saturé be tegna natahotra be hoe karakory niasa aloha zany hoe avela ve zany aty azy ty sa hoe ahoana nefa ny raha vela ty dia anao inona ndraika tegna nitebiteby le plus koa le olona hoe fantatra ny tena le olona raha sady tsy dia lavitra ny toerana hoe tegna nitebiteby be mihitsy zay taminazy vao nahenao le madama matariza dia tegna hoe ajanonako ty oa dia nefa zany mieritreritra ny tena hoe ajanona ty dia anao inona ndray nefany ty nefa sitrany ay hoe mba misy kely hoanina tegna nanaeritreritra ny anajanona fa mbola tsy tapa-kevitra zany satria efa naka mesure ihany hoe aleo ovana ndray le taktika ny fitondrasana zavatra ny horaire na travail am'izay mba ahafahana misoroka an'izany miezaka ny mandray fepetra ny tsirairay mba ahafahana miaro tena manoloana ny paikadin'ireo olon-dratsy saingy tsy afa-manoatra fa vao mainka misesisesy ireo trangana fanafiana amin'ny tampiadina izay tsy amin'ny ora firavana ireriany fa misy ihany koa amin'ny antoandro be nanahary voatery miafiafy mampiena ny faretany ora fiasana araka izany ny ankabeazan'ireo mpiasa fepetra izay misy fiatraikany ratsy ihany koa ho amin'ny fidiram-bola raha ho anay manokana aloha ny somary nahenako fotoana nezako zany hoe nezako tsy dia mody ariva loatra zany za eto na dia fivoahana miasa eto maraina nezana hoe somary taratara elana amin'le hoe sao dia le iny fivoahana maraina be iny na le fifodiana alina loatra iny mahatonga an'le izy satria matetika le tranga nienonay matetika dia le iny ariva be iny hoe misy manafika na iny maraina be iny dia nenay zao dia nahenanay fotoana isanay tebiteby mihitsy zay ka isan'andro mihitsy mitebiteby zay zao tsy maintsy misokatra manomboka amin'ny fitora maraina dia tsy maintsy mifody zay amin'ny 10 ora ariva taloha zay amineninenina regny dia minenina maraina misokatra dia mifody zay agny aminagny amin'ny fito agny fa am'izao tonga dia amin'ny 10 zay efa mifody le tegna mampitebiteby anay zay le indrindrandrindra le zany le manafika amin'ny tondra fitaovam-piadiana tegna mitebiteby mihitsy zay amin'ilay izy dia mitandrina foana zany mitandrina foana fa tsy dia manana fiarovantena betsaka zany fa mila mitandrina mafy foana zany dia mila mifandray tsara amin'ny olona foana zany ianao mila mail lalandava foana zany aminazy fa tsy fantanao zany le olona mpanao ratsy vakitaraina araka izany ireto mpandraraha madinika ireto misy ny efa niova asa tanteraka noho izany misy kosa ny miezaka manohy hatrany noho ny fitadiavana efa miasarotra na dia eo aza ny tebiteby lava isan'andro tokony amafisina zany le mpitandro filaminana amin'reto lalana na andala-pasika zany na amin'ny lalana goudron tokony amafisina atao maromaro kokoa zany mba homely lalandava zany ny mpanao ratsy zay zao dia miantso ny fitondram-panjakana zay tarin'ny filoham-pirenena mba hagnetsika le mpitandro filaminana zay mba iandry fahalemana zay mba tsy tebiteby amin'ilay asa zay ataonay da zany mba mangataka mianao antsoavo amin'ireo mpitondram-panjakana mpitandro filaminana indrindrindra mba hoe na dia hoe indray mandeha isan'andro aza mba anao fisafona amin'ny toerana hoe tegna na dia tsy tegna le hoe mamay amin'le resaka fanafiana zany dia tegna mba hoe mba anao fisafona mba sitranay zany mba hoe hitan'le olona hoe tegna mba miasa zareo dia en plus zany koa zany mba mangataka hoe le olona raha mba fantatra le olona nanao anazy dia mba enjena hatramin'ny farany mba tsy asiana resaka hoe kolokolo sanatrika hoe hita le olona dia vitavita ho azy rehefa tonga any amin'iry zareo any dia vosotra dia rehefa aveo nefa dia mbola mitohy ihany le acte zay zany no angatanay tato anatin'ny herinandro mpanao cache-point miisa 3 no nitondra faisana misy ny maty ary misy ihany koa ny naratra mpivady mpanakalo vola vahiny hafa ihany koa no voaroba vola be sy naratra tao bazary be tao anatin'ny fotoana mifanakaiky ireo rehetra ireo
Mivoakandroany karatra matianina ho an'ny mpanao gazety amin'ity andiany faefatra sady farany ity. Miisa 7:90 ireo mpisitraka taorian'ny sivana sy ny fankatoavana avy amin'ny commission paritaire centrale misahana ny famoahana ny karatra ny mpanao gazety. Eo anivony no lafitry ny mpanao gazety. Natao iarovandreo mpanao gazety eo ampanantanterahana ny asany sy ho mari-pamantarana azy ireo ny fanomezana ny karatra matianina toy izao ho ny filohany ho lafitry ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity. Fanampanazavana. Karatra mamatianina ho an'ny mpanao gazety toy ny hoe kara-panondrom-pirenena ho an'ny olo-pirenena. Io zany no ahafantarana hoe mpikambana aloha ao anatin'ny ordre des journalistes de Madagascar. Io ihany koa ny mari-pamantarana zany ny mpanao gazety matianina dia ahafahana hoe misitraka an'ireo zo voalaza ny lalàna sy ny traités internationaux. Eo ihany koa ny hoe ahafahana miaro zany ny mpanao gazety hamantarana azy manokana raha eny an-kianja na manampy azy amin'ny fanatanterahana ny asany sy ahafahana zany mamita ny adidy sy ny andraikitra amin'ny maha-mpanao gazety izay. Maresaka iraisam-pirenena vetivety. 7 oktobra taona 3 7 oktobra taona 4 feno herintaona katrokandroany ny fanafihana voalohany izay nataony vondrona masy tamin'ireo Israeliana. Fanafihana izay nosokajiny Etazonisy ny vondrona Eropiana ho asa fampiroroana isan'ny lehibe indrindra. Nandidina ny 204 ireo namony ainy tamin'io andro io ka olotsotra ny 5,20 Maherin'ny 507 ireo naratra mafy ary misa 2,50 ireo lasa takalonainy. Voasikajo ho andro nafatesana olona betsaka teo amin'ny tantarany Israel araka izany ny daty ny 7 oktobra ny taondasa ny ady any an-toerana izay mbola mitohy hatramin'ny androany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.